Salama dole. Mampanontany tena ny fisian'izay Andriamanitra na Zanahary na Jesosy na tsy haiko iza eto ambony tany fa de itsika malagasy zareo de tena tsy mba niangarana amin'ny lafa tsara mihitsy. Ny zavatra mahazo atsika malagasy amin'izao fotoana izao Rajoelina no mitondra atsika de voapirofo fa Rajoelina zany de olona bibolina, olona ohatrany ahoana zany olona tsy mena mianatra mandainga, tsy mena mianatra mamono olona, tsy mena mianatra ny mamitaka sy mamadika. L'ONU parle de 22 décès, des centaines de blessés. La présidence nie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres à avancer maintenant? Alors justement, nous avons écrit à l'ensemble en fait des organisations des Nations Unies, parce que ces chiffres sont erronés, ces chiffres ne sont pas justifiés. Et je tiens à le préciser qu'aujourd'hui, officiellement, oui, il y avait eu des pertes de vies humaines qui se chiffrent à 12. Et la plupart, et l'ensemble en fait de ces gens, ce sont des pilleurs, ce sont des casseurs. Et en ce qui concerne Diego particulièrement, il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement c'était un étudiant. Donc c'était pas du tout un étudiant qui manifestait, mais qui faisait partie justement malheureusement des casseurs. Izy koa ohatra hoe tsy mavanda anao mandeha mivolagna raha kan fa izy namaky bijouterie zegny. Tsy haiko na olo mitatriky mintsy mandeha mitondra koragna aminao mavanda fa le 26 koa ny bijouterie zegny vaky ke entre Tanambo 4 ndraiky Tanambo 5 bazarike Diego tsisy bijouterie zegny. Nagnino zegny anao ka ohatra hoe anao zegny tsy haiko edy fa le mavandy mihitsy igny le mamparafoana aby malôha namanokana nagnino anao ka tsy mavandy tsy haiko na mampigadra za na mampanakory raha ataoko ty fa za malôha karaha fa tsy haiko edy grave zegny donc volaniko azy nagnino anao ka tsy mavandy tena itoko afahafa zegny donc tena nagnino izy ka tsy mavanda anao mivolagna io la baby maty zegny de namaky bijouterie zegny sinitry na ianadako zegny andeha bazary niova le 24 i bijouterie zegny vaky le 26 ianadako inaty tsisy dirany tegna tsisy dirana ave olo zegny ave ka magnano izoko malôha tsisy ka volagnina tsisy ka volagnina izy ke andeha maky nagnino zegny ka tsy mavandy a Diego entre Tanambo 4 Tanambo 5 bazarike la Diego agny tsisy bijouterie zegny tegna tsisy zegny de zay no mpitondra atsika de aiza Jesosy aiza Andriamanitra aiza ny rehetrarehetra inona loatra no fahotanana ataotsika gasy mety nanao tafady anga na mety ino moa zany nanary ny Andriamanitra ny Zanaharitsika fa natakalotsika ny Andriamanitra avy any Nazareta olona avy any Nazareta ka de tena ketraka tanteraka mahita hoe reny zavatra nataony any Rajoelina ody miantso olo ody mifona izy mpararetra izy iova izy de mampiantso ny tanora sy ny mpandrarasy rehetrarehetra iresaka hoe inona ny vahaolana atsona daholo mitondra fivavahana atsona daholo hatrehetra fa hoe inona ny vahaolana aleo miresaka aleo midinika nefa ka ile ny tanora lazainy fa ZNZ sy tena ZNZ reny kay de olona TGV ihany reny zareo samy zareo ihany ny karamaina
na tsy ny karamaina koa satria olona pomany any Rajoely reny de misoloky ho solotena ny mpianatra mpitolona. De eo izy mipararetra hoe amboaritsika zao mivoady amin'Andriamanitra izy hoe tsy maintsy vitany ny falalana delestage anatin'ny herintaona. Ary zao zavatra teneniko aminareo farany ao anatin'izay resaka jiro zay. Efa vita ny appel d'offre na 100 mégawatts ary tokony hanomboka afaka 10 andro ny fametahana an'ireo. Ny dikan'izay eto anatrehan'ny tany sy ny lanitra ary Andriamanitra Andriananahary miteny aminareo afaka herintaona raha mbola misy délestage eto Antananarivo mametra-pialana tsofloan'ny Repoblika intsony. De nefa de androany omaly izy nyteny izany androany izy jereo ny anaovan'ny mpianatra Tanapolo mitaky ny amoahana ny inao zany namany. Tena zany tena violence tsy otra zany de ny zandary ary fomba fitaovana maninona misarotava matony sarotava de misy zavatra feno ary tsy mitsitsy mihitsy reny ny zavatra nefany any Rajoelina. Ary izy miresaka malagasy hoe tena iova mifona malagasy izy tsy nety ovaina so de jereo ny ataony tsy menamenatra akory tsisy fanahy akory any Rajoelina ny milaza fa i Rivaldo de namaky bijouterie zay ny tifirana azy. Nefa le bijouterie zany zavatra entana amin'ny 24 de le 26 ny izy moa Rivaldo no voatifitra io mampalahelo kely mihitsy tena ontsa mahita ny anabaviny Rivaldo de olona biby olona tsisy fanahy fa naterakinina loatra le any Rajoelina sy Ravatomanka naterakinina loatra. Le reo aman-drenireo ve tsy mba olombelona mba afaka miteny ry pasteur voahirina ve de tsy mba azony ataony manala devoly amin'ny andro Rajoelina fa de mijaly le gasy manana mpitondra mpadainga mpiatsara velatsia tsisy eritreritra fa tsy ny ina moa zany vola fangalarana famadiana tanindrazana fa mitahana vahoaka mandainga vahoaka il est prêt à tout. C'est un pervers narcissique. Il recule devant rien pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent. Et fa mina 4 milliards mo ny volany any Rajoelina araky rehetrarehetra reo 4 milliards rajenina amin'ny affaire rehetrarehetra ataony io. Ometsika ohatra fotsiny ny resaka inona moa ty groupe électrogène any Thomasina ohapiakarina Antananarivo. Groupe électrogène simba izy io vidiny zareo mora tany andafy tany de ho amidiny zareo firy 150 amboarina zany amboarina le izy de amidiny zareo 150 milliards amin'ny jirama. Zany zao de business anakiray fotsiny zany amina milliards firy zany ny azony am'zany. De nefany 500 milliards laniny anaovana autoroute 8 km fotsiny vita 500 milliards. Kanefa 500 milliards anaovana autoroute 8 km io efa navidy groupe électrogène vaovao mavany olana io. De ny anao zany 4 milliards ny volany any Rajoelina. Zany zavatra anakiray fotsiny tsy anakiroa fotsiny teneniko zany anatin'ny 9 taona izy teo
nandeha ny bois de rose, nandeha ny volamena, nandeha ny fanondrana, nandeha ny fivarotana permis d'exploitation, mandeha ny volan'ny covid, mandeha tsy angalarany de efa aiza ny volony Andry Rajoelina amizao de mbola midongy tsy ala amin'ny toerana izy de aleo ny mamono tanora malagasy, aleo ny mandainga, aleo ny mitady hevitra manontolo hijanonana amin'ny itoerana io satria le Jesosy nanome fitiavatena miopapana ny olombelona. Na Ravatomanga zany Andry Rajoelina, ny Ravatomanga izy rery ny tompon'ny Madagasikara, de atao Ravatomanga inona moa zany ny vola be io, izy mbola milaza mbola ampitompony entreprise, avy aiza le inona moa zany le fitiavatena miopapana sy le tsy fitsitsina olo, tsy fanana antra. Sa tonga eto Madagasikara ny devoly sa tsy haiko, fa tokony eritreritsika hoe inona loatra no mahazo malagasy, na inona loatra voaosina avy malagasy, so de ny fanekena fivavahan'olona no mahatonga an'izao malédiction ozona mahazo antsika gasy zao. Maninona de tsy mba olona mba tonitony no mpitondra antsika fa tena olona bibolona, tsisy fo, tsisy fanahy, herisetra famonon'olona, na de fa ny papara no miteny oka zay ny herisetra famononany gasy, mitaky ny rano jirosana nge le gasy, mahantra tanteraka nge le gasy fa tsy de aveo de tsy haiko inona mahatonga ny mpivavaka tarika ino mpitondra fiangonana mandeha mivavaka miaraka amin'ny Andry Rajoelina any amin'ny avoloha reny, pacte amin'ny satana reny, pacte amin'ny satana. De jereo koa ny sorona isan-karazany, misy loza foana, misy olona fatolo kararana foana, isa taona misy fatolo kararana foana. Ka tsy haiko aiza le Jesosy, mijaly Madagasikara, mijaly ny gasy, tsy manana alalana iaina am'izao fiainana zao ny gasy. Raha mbola misy Andriamanitra Jesosy dradradrainareo zany, tsy manana lalana, tsy mety zany, tsy rariny loatra. De olona bibolona ohatrany Andry Rajoelina ve no asaina hitondra Madagasikara, no voatendry, no voalahatra hitondra Madagasikara, olona bibolona, tsy setadamma mihitsy zany, tsy setadamma mihitsy, tsy mena mianatra mivadika sy mandainga. De any amin'ny Rajoelina ny vola sy ny hery famoretana, ny zandary. Ka de afaka manainga ve zany, manainga na mangataka na mitalao aminareo tokony andraikitra amin'ny zandary zay manana basy sy fitaovana, zay ny vahoaka mahantra fadiranovana zao no mandoany karamanareo sy ireo fitaovanareo. Tsy azoko atao ve zany mangataka mba oka zay, mba ampy zay 9 taona ny nitondrany Andry Rajoelina zay tokony mba misy fiovana am'izay ry zandary maramila, tokony mba misy fiovana. Tsy ampy anareo mihitsy ve mivola azonareo amina 4 miliara. Vao navoaka ny Patrick Ramiaramanana, ny tranony ny directeurany CENI, président CENI, trano firetage mezineza. Zereo ny trano le Ramatoa piasa ao amin'ny ACC, Rembo Manambola, trano firy amina villa, tsy mety vita mihitsy ve? Tsy mety vita mihitsy ve le kolokolo amina miliara de ina moa zany mimahantra le vahoaka, de hoaiza moa zany nareo sy ny villanareo reo sy vola be nareo reo. Sady tena le devoly no mitarika nareo tsy mamela nareo mihitsy hiala anatin' zay ina moa zany cercle infernal zay, mba mitaky re, miangavy re, mivavaka re mba ok zay ny fanohanana ny Andry Rajoelina ho anareo tafika sy ny folanin-dabahoaka, mba ampy re zay, ampy zay, mijaly loatra le mpiararay tamin'razana aminareo, mba sy fisainana am'izay, mba ampiasao le fanahy, libre arbitre, mba ampiasao le saina anankiray iny aty amin'ny coin ty, hoe tena tsy rariny tsony zao, oko zao olona mpangalatra, mpamon'olona, mpamitaka, mpamadika tandrazana ohatry Andry Rajoelina ve notoananareo hatramin'ny farany ohatry zao ry zareo. Taranaka reo nge eo ao Madagasikara taranaka reo, mivady amanjanaka anareo ne eo